Falmerabantsika rehetra aminaran'i Jesosy amin'ity andro anio ity izay mbola meno tompo antsika indray miarabanao izay eto toerana amin'ity andro androany ity miaraba ihany koa izay manaraka amin'ny alalan'ny tambazotra misy manaraka mivantana misy any lahady hariva vao manaraka latsinainy sasisa rehetra manona fidanan'ny tompo aminao androany fa ilay miaraka aminao indray androany fa alvenao tonga eto aloha dia mino fa ao anatin'izay feno faliana zay dia isiasan'ny tompo indray any am-ponao. Amen. Lazao kely ilay namana mino fa isiasan'ny tompo any am-ponao. Eny ary amaky soratra masintsika anio somary resaka fototra kely tsika aferana amin'ny tompo dia sokafantsika ny bokin'ny Matio toko 7. Matio 7 dia vaketsika ny 470 sy ny 570. Matio 13 44 45 ary 46. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny arena na fenina tany an-tsaha. Izay hitan'ny olona dia nafeniny. Ary noho ny hafaliany dia lasa izy nandeha ka nivarotra ny fananany rehetra dia nividy izany saha izany. Ary koa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpandranto anankiray izay nikatsaka vatosoa. Ary rehefa nahita vatosoa iray sarobidy izy dia lasa nivarotra ny fananany rehetra ka nividy azy. Amen. Ireo teny antsotra be anankiroa ireo no ifampizarantsika anio. Anisany zavatra izay sarotsarotra kely ao anatin'ny famakiana Baiboly ao anatin'ny toriteny ihany koa dia ny tsy fahazon'ny olona matetika ny karazana atao hoe mot-clé na teny fototra sahina tsy haiko ny azo ilazana anazy ao anatin'ny Baiboly. Misy mot-clé be dia be ao anatin'izy io dia rehefa tsy azon'ny olona zay atao hoe mot-clé zay dia diso ny fandikany azy. Rehefa diso ny fandikany azy dia lasa lavitra be ilay resaka dia tsy azo akory nefa izay tokony ho azo ao anatin'ilay izy. Dia anisan'ny mot-clé ao anatin'ny Baiboly izay be dia be ny olona tsy mahazo azy dia ity atao hoe fanjakan'ny lanitra ity. Ny fanjakan'ny lanitra, inona ny fanjakan'ny lanitra io? Dia ho azavaintsika izany androany. Ny fanjakan'ny lanitra dia tontolo ara-panahy fonenan'Andriamanitra. Fa ny fanjakan'ny lanitra ihany koa mba ahazoantsika azy tsotra indrindra dia Jesosy Kristy. Iza tsara? Satria izao lazain'ny tenin'Andriamanitra hoe izany ny varavarana, izany ny vavahady. Raha izany ho idiran'ny olona dia mahazo miditra izy dia mahazo mivoaka dia mahazo hanina ihany koa. Izaho ihany koa ny lalana fahamarinana ary fiainana, tsy misy mankany amin'iray raha tsy amin'ny alalako. Izany hoe io fanjakan'ny lanitra io dia tsy iza fa Jesosy Kristy ihany. Jesosy Kristy dia tsy iza fa mifanahan Jesosy ihany. Fanahan Jesosy dia tsy iza fa mifanahy masina. Ny fanahy masina dia tsy iza fa mifanahan ray ihany. Amin'ny fotoana ianao miditra, amin'ny fotoana ianao mandray ihany Jesosy Kristy, amin'ny fotoana ianao misy asan'i Kristy ao anaty fonao dia tafiditra ao anatinao ny fanjakan'ny lanitra. Mora kely tafiditra ao anatinao ny fanjakan'ny lanitra dia tsy aiza ny fanjakan'ny lanitra fa ao anatinareo. Izay tsotra be izay ilay izy. Amen. Vita ny toriteny. Fa iresadresaka tsika somary lalindalina kely ao anatin'ilay izy hoe ahoana no fandehan'izany, ahoana ny atsapana ao an'ilay izy. Ny zavatra tao anatin'ny io Baiboly ray manontolo io raha lasiana bavy izay hoy ako hoe matetika ny olona mitady zavatra hafa foana. Matetika ny olona nisy fotoana efa nanao toriteny zay hoe à côté de la plaque, izany hoe tia miplaque dia mipase an'ilay izy foana fa tsy azony hoe io ilay izy efa andalovany eo zany dia tsy hainy hoe io ilay zavatra tedaviny.
dia efa ohatr'izay foana fiainandra olombelona hatramin'izay io baiboly io dia ny zavatra raketiny io dia ozy izy ny soratra masina milaza ny bokin'ny Jaona 5:7 raha tsy diso hoe vakionareo soratra masina ozy izy satria ataonareo fa amin'ny alalany no azonareo fiainana kanefa tsy mety manatonay ianareo mba hahazo fiainana. Zany hoe inona moa fandehan-javatra mamaky ny soratra masina ity natao hoe soratra masina soratra ny ao anatin'ity ity ny kristianina baiboly ny anarany fa nen'ny jios dia tanaky ny anarany izy tsy mana testamenta vaovao fa tanaky ny anarany manomboka Genesis ka hatramin'ny boky Malaki dia vakian'ny olona io sokafa ny olona ny oronam-boko isika tamin'ny herinandro hoe manana ny atao hoe filakitera ny fariseo mijery ny lalàna sy ny sisa rehetrarehetra fa inona ny raten'ny olona foana nanomboka hatramin'ny fanorena nanomboka tamin'ny Adama sy Eva mandrak'ity ny androany 2,000 taona aorianan'i Jesosy Kristy inona ny raten'ny olona foana amin'ny soratra masina Jesosy Kristy. Hitan'ny olona daholo zavatra rehetrarehetra ao anatin'ny soratra masina fa ny tsy hitan'ny olona isaky mamaky dia Jesosy Kristy. Ary io indrindra ilay ambaran'ny Matteo 7:10 misy arena miafina ozy izy arena miafina tsy arena misehoseho tsy arena tonga dia raisina fotsiny fa arena tsy miafina akory azy kely izy fa nafenina tomboka amin'izay izara aminao ny zavatra nitranga tao Edena aloha dia ipasitsika tao amin'ny say Edena dia rehefa niforonon'Andriamanitra ny zavaboary rehetrarehetra dia nasiany échantillon tao amin'ny say Edena dia napetrany tao Adama sy Eva dia nasiany échantillon ny zavatra rehetrarehetra tao anatin'io sahangeza be io dia nampandaloviny teo anatreny Adama reto avy zavatra tsara rehetrarehetra ato reto avy zava-misy tao daholo ny zavaboary rehetra tao ny voankazo rehetrarehetra sy ny sisa rehetra ny anana famboly sy ny sisa tao daholo dia tao anatin'io say Edena io nisy hazo anankiroa miavaka amin'izay tao tsika hiaraka hiresaka tsy araka hifampizara inavy le hazo roa miavaka ny anankiray dia hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy ary ny anankiray kosa dia ninona ny hazonaina fa zao ny fandehan'le izy tsy dia misy fanambarana be mikasika ny hazonaina marina sady iso tonga dia izay fotsiny misy hazo eo hazonaina ny anarany fa ny hazo fahalalana tsara sy ny ratsy ny fanambarana azy tsara tare matehinana mampahendry matsiritra fa lay hazonaina na fenina nefa inona ny zavatra nitranga ny anankiray mitondra ho amin'ny fahafatesana dia ny anankiray mitondra ho amin'ny fiainana fa tsy nahaliana ny Adama sy Eva le mitondra ho amin'ny fiainana satria rehefa mijery azy izy hazo ordinaire be ozy izy sotra masina ny laza any amin'ny boky ny faminaniana any hoe naniry teo anatry antsika ozy izy tahaka ny solofokazo madinika zany hoe milahatra eo daholo le hazo rehetrarehetra dia jerena ity anankiray ity tsy misy mahasamihafa azy amin'ny hafa fa ohatrany tsy dia mahaliana ary ohatrany somary karakaina ary ohatrany somary tsy tena mahazo aina loatra ohatrany tsy dia mahafatifaty ohatrany tsy tena hamokatra inona loatra zay le hazonaina tao amin'ny say Edena dia inona zavatra nitranga ozytsika pasen'ny olona fotsiny le izy ile hazonaina ozy Andriamanitra misy hazonaina Andriamanitra tsy nanafina mihitsy misy azany fa misy ny hazonaina dia inona ny zavatra nataony olona pasen'ny olona fotsiny ay ve hazonaina zany okay misaotra ny amin'ny fampahafantarana merci pour l'information dia lasa ny olona mipasy amin'ny zavatra hafa dia lasa izy nitady ny zavatra hafa zay mahafinaritra azy sy mamaly ny filany enregistreo tsara zay mo zay mamaly ny filany dia inona ny zavatra nitranga rehefa nihinana kosa n'ilay mamaly ny filany izy dia tsy mahazo mihinana intsony an'ilay hazonaina tonga dia nasian'Andriamanitra kerobima serafima niambina ny say Edena zany kerobima serafima zany anjely mpiady zany dia tsy mahazo miditra eo intsony izy manana accès an'izany tamin'ny androny Esau nisy tantara mitovy amin'izay ihany koa nomena Andriamanitra fahasoavany Esau dia tsy ina fa ny malama to mpandova ary ny fandovana dia zavatra ara-pana lay fifindrany lay teny fikasana mihitsy ny zava-dehibe fa tsy fifindrany fananany
Isaka fotsiny makao amin'ny Esau fa fifindran'ilay fifidianan'Andriamanitra avao amin'ny Isaka dia mipita makao amin'ny Esau satria tsy maintsy afindrafindra ilay taranaka mandra-patonga an'ilay mpamonjy. Fa izy misaotra masina rehefa avy eo nilaza hoe ataon'i Esau tsinitsinina ny zava-masina. Tsy fizokiana ny zava-masina fa ilay transferan'ilay teny fikasan'Andriamanitra izay tsy maintsy epita amin'ny taranaka manomboka amin'ny Abrahama mandra-patonga an'i Jesosy. Tsy takatra Esau satria zava-miafina ilay izy. Dia inona nanaovany azy? Natakalo angarany tsaramaso. Natakalo ny an'ilay mamaly ny filany. Ilay zava-panahy na fenina. Azonao le tantara mitohy mitovitovy. Dia hozy izy amin'ny bokin'ny Hebreo amin'izay milaza hoe zay tsy azo ny Esau niverenana intsony izy na dia nangatahany tamin-dranomaso ary. Nanatona ny dadany izy dia nitomany teo anatrehany hoe ray tsy mba misy ampy-tsodrano ahy ve? Hozy izy ny ray nilaza indrisy anaka lasan'i Jakoba ny zavatra rehetrarehetra. Fa ianao mahazo ihany ianao fa ny sabatra no ivelomanao. Miraty ilay zava-panahy satria maninona te azo izay mamaly ny filany. Mandeha ny tantara. Rehefa mandeha ny tantara dia hozy izy amin'izay soratra masina mitovitovy foana le sary rehetrarehetra manomboka Genesis mandra-patapitra io Baiboly io. Tonga teo amin'i Jesosy dia hozy izy manambara eo amin'ny bokin'ny Isaia hoe izy dia tsy mba nanana hatsaran-tary anaritsika azy. Raha mijery azy isika dia tsy tahaka ny zavatra mataitra. Ny sarin'i Jesosy rehefa mijery Jésus de Nazareth na Passion du Christ na ohatran'ny inona dia zandrareo lehilahy bogosy tsara, misy volombava voahety tsara. Tena mandeha ary izy dia mahafinaritra tsara ny fandehany, miresaka izy mahafinaritra tsara. Ny sary anankiray izay navoakan'olona sarina razoko izay. Ty volombavany teo ohatrany tsy milamina tsara izany dia volony tena tsotra be. Hoy izay nanao commentaire tamin'ilay izy ohatrany mpanamboatra mofo ny paozin'ity ranamany ity fa tsy ilay mofo avy any an-danitra. Ohatrany boulanger izany ny paoziny izany avy any amin'ny lafaoro namoaka an'ilay mofo avy any. Dia rehefa mijery an'ilay izy tena possible mihitsy ohatran'io ilay Jesosy. Tsy misy hatsaran-tarehany ritsika azy. Naniry taky ny solofokazo madinika teo anatrehantsika izy no rateny Israely ilay Jesosy Kristy. Tatoatako nijery reportage mikasika ny Israely sy mikasika ny zavatra iainandry zareo ao. Dia inona ny zavatra mitranga ao anatin'ilay reportage hozy izy. Ilay reportage miresaka an'ireo orthodoxe jiosy. Zay zany fivavahan'ny jiosy ankehitriny orthodoxe jiosy. Dia matanjaka be ry zalahy reo. Dia inona fampianarana ampianarina isaky mihetsika miandry ny Mesianay izahay hozy izy. Miandry ny Mesianay izahay. Isaky mihetsika zany ry zareo dia miandry ny Mesiany foana. Vao misy mouvement dia miandry izy aiza ny Mesiany. Satria misy faminaniana tsy maintsy tanteraka, misy restauration, misy rétablissement tsy maintsy tanteraka. Efa nahazo ny firenena izy efa nahazo ampahany vahoakany izy dia tsy maintsy mahazo ny Mesiany izy aloha. Dia zay vao mahazo izy fanatrehan'ny Andriamanina. Sa mahatonga ny Israely tsy manana mpanjaka, tsy manana président, fa premier ministre ny anazy dia satria io Mesia io no ataon'ny mpanjaka. Dia miandry ry zareo mandraka ankehitriny. Miandry izy nefa naninona tonga le Mesiany. Tonga ihany le Mesiany tamin'ny 2000 taona. Fa naninona le izy? No ratendry zareo. Ty le plaky dia nandalovany fotsiny. Satria naninona? Tsy nanome sary an'ilay Mesia izay mamaly ny filany. Io Mesia. Rehefa mijery izy an'ilay Jesosy, misy fotoana saika ho atsangany zareo mpanjaka Jesosy fa lasa Jesosy ny ala za tsy hanao mpanjaka anareo zany. Tsy mpanjaka anareo zany tsy ho amin'izany ny haviako. Ny haviako dia hanolotra ny aiko ho faty hisolo ho an'ny ondriko. Fa tsy ho mpanjaka ny firenenareo. Tezitra ny jiosy. Le tantara tena magaga mihitsy hoe en l'espace d'une demi-journée na ao anatin'ny adiny ray monja
eony eo ry zareo raha tsy diso Matthieu 14 misy an'izay. Eony eo ry zareo miresaka hoe andao Jesosy atao mpanjaka, toko anankiray tsy hoe toko anankidimy fa toko ray. Eony eo izy miresaka hoe andao Jesosy atao mpanjaka. Fa rehefa nanda Jesosy an'ilay resaka dia ozy izy ndray andao vonoiny le ty. Toko ray daholo zany mitovy amin'ilay hoe hosana amin'ny avo indrindra, omboy mitovy. Satria manina tsy mamaly an'ilay filany reto olona ireto, ilay milaza fa Mesia. Dia inona ny vokany? Miraty an'ilay tena ma Jesosy, an Jesosy izy ireo. Hiditra amin'izay tsika amin'ilay fanambarany ny sotra masina izay novakiantsika teo. Ozy ako teo hoe io Jesosy io io lay arena na fenina io. Amen. Io lay arena na fenina io. Tsy hitan'ny olombelona miaina fotsiny amin'izao. Tsy possible. Zay natonga Paul laza amin'ny boky Romana 10:17 ny finoana dia avy amin'ny toriteny. Raha tsy misy toriteny, tsy misy finoana. Ahoana kay ninony an'izay tsy henony? Ary ahoana kay no andrenesany raha tsy misy mitory? Dia zao fandeha le tantara amin'izay raha lasanambavy. Ity tantarany Matthieu 13, 44, 45, 46 ity dia ohatran'izao le tantara. Misy olona anankiray ozy izy manana fiainana ordinaire be le olona, mpiasa tany izy. Rehefa miasa tany izy dia lasa izy mitarika angady sariana. Natao hoe angady sariana zany dia hersa ho an'ny any ambanivohitra. Dia iny hersa iny le mitotobainga iny zany mitotobainga dia iny foana natao isaky mihetsika dia izy tantsady manao an'izay foana manao an'izay. Zay asa zay foana ny ainany, zay asa zay foana ny ainany. Fa mivampitoana anankiray kosa izy. Nitsoka le hersa. Rehefa nitsoka le hersa dia ngarany efa inona ndray tapaka toy na simba dia naifikifiny ohatran'izao le tany. Jerena melalina jerena nidona tamin'ny zavatra kay le hersa. Nisy zavatra mifandringotra taminy tao. Inona ty zavatra ty? Lavana. Ka iarena miafina no tao anatin'le izy. Zany hoe hitanao ohatran'ireny trésor reny no mipetraka tao. Taitra be izy nahita. Tonga dia nitotofany aingana le tany fa sao dia misy mahita. Raha kofany aingana sao dia nisy nahita le zavatra. Dia inona ny zavatra nataony? Namidiny ny fananany rehetra. Namidiny ny fananany rehetra. Dia inona nataony? Novidiny lay tany izay misy an'ilay arena na fenina. Lay ohatra faharoa dia mitovy amin'ny any. Tahaka mpandranto anankiray ozy izy. Natao hoe mpandranto dia avy amin'ny karazana olona izay makany an-dranomasina. Dia ao anatin'ny ranomasina tsy tapitra amin'ny fruit de mer ny trondro, crevette, sisa rehetra. Fa misy natao hoe vatosoa ao anatin'io ranomasina io. Misy natao hoe perle. Dia iny perle iny ao anatin'le zavatra ohatran'izao reny dia rehefa misokatra izy io misy zavatra boribory zay ao anatiny ao, mafy be, lafo vidy be mihitsy. Dia rehefa hitan'ilay mpandranto takizay ilay perla izay tsy fahitany, dia inona ny zavatra nataony? Namidy ny fananany rehetra dia nividanany an'izany perla izany dia nitazominy eo. Ozy atao ny resaka taminao hoe ny sarambabem-bahoaka dia tsy mahita an'izany zavatra. Eto zao tsika raha mitantara n'ilay perla dia tsy ny olona rehetra mahalala ny valeur an'izany zavatra. Za raha présentenao an'izany ty mba vidio pasteur tsy fantatro io na inona. Sao dia naka vato, sao dia kanety natsofoka tao dia nakatonao le zavatra dia ozy ianao hoe ty le perla nakanety ary nataonao ao voafitaka tsy haiko mihitsy io. Raha iteny ianao ty mba vidio 3 millions tsy haiko akory valeur an'io raha tena zay tokoa na avy 10 na avy 100 na ary 10 vidiny tsy fantatro. Noho izany tsy vidy an'io zavatra io mihitsy. Fa olona mahafantatra no nividy an'le perla. Olona mahafantatra ny valeur an'ilay perla. Reo olona rehetrarehetra tao anatin'ny tantara izay nandalo an'ilay teny fikasana, izay nirate an'ilay teny fikasana. Ny endriky ny teny fikasana ihany koa tao amin'ny Israel tamin'ny andro ny voany zanak'Israely tao amin'ny tany Egypte dia ilay fanjakany lanitra dia endriky Kanana. Ok, mbola ho ianao
aza manaiky adalainy ankizy any tokotany fa ato ilay arena miafina arenana fenina raha vao miraty an'ity arenana fenina ity ianao tena milaza anao misy banga be any anaty fiainanao any fa rehefa misisika ianao dia mahazo ny anjaranao ianao amen lazao le namanao rehefa misisika ianao mahazo ny anjaranao Ozy hoe tamin'ny zanak'Israely ihany koa dia nisan'izay tantara zay. Inona moa le tantara? Nivoaka ny tany Egypta ry zareo dia nampanantenaina izy ny zavatra tsy hita maso. Nampanantenaina izy ny zavatra tsy azo sapahitanana. Nampanantenaina izy ny zavatra izay mbola tsy nandramana akory hoe atsy misy tany tondra dronono sy tantely. Fa inona ny zavatra nitranga? Nalaondry zareo ny zavatra hita maso sy mamaly ny filany. Dia rehefa nalaony ny zavatra hita maso sy mamaly ny filany, dia inona ny tantarany toy? Ny raty an'ilay tsy hita maso, ilay tsara lavitra ry zareo. Zay ny tantara tao ange. Olona 5,5 sy 5,5 sy 9 no isan'ny lehilahy nivoaka avy tao amin'ny tany Egypta. Olona 2 monja no namantana satria ireo olona 2 ireo nahita ny tsy hita maso. Satria ireo olona 2 ireo nino ny tsy hita maso. Satria ireo olona 2 ireo mahafantatra ny valeur an'ilay arena na fenina. Manomboka azonao kely nafantatra ny valeur an'ilay arena na fenina ireo. Dia nafoy izy. Dia nanaiky izy tsy hoino ny fikirany mafy. Fa ho reto amin'izay. Ilay zavatra tsy hita maso sy nampanantenaina azy. Dia tsy mampaninina azy na ho faty ary. Hiady ry zareo. Ozy izy rola. Kaleba sy Joshua. Andao hiditra. Andao hiady amin'ireo fa tsy mampatahotra antsika ireo nangeza be tahaka ninona ary. Fa alohanay miady amin'ireo dia mandresitsika dia mandova ilay Kanana rehefa avy eo. Mety tsika ty amin'ny vanim-potoanan Jesosy Kristy. Rehefa mamaky ianao ny Baiboly dia zavatra hitanao ao anatin'io Baiboly io dia marobe ny olona nanaraka an Jesosy. Tena nisy fotoana Jesosy tao anatin'ny lektura ny ankizy tamin'ny herinandro hoe ny fanitsakitro mihitsy ny vahoaka. Dia nanontany Jesosy hoe iza no nikasika. Dia ohatry ny hitako hoe tompozin'ny mpianatra hoe nikasika ahoana? Ny olona mifanitsakitro ka mikasika ahoana? Tsy hitanao ve ny azo hoe efa voajereo ty feno dia tongotr'olona ny kerariko avy nanavatsava ataoko hoe iza no nikasika? Feno olona nanodidina an Jesosy. Feno olona nitady an Jesosy. Feno olona niantsoantso an Jesosy. Mbola tsy tapitra akory ny fangatahana anankiray. Ny anankiray mbola mitady ositranina ny amin'ny aretina izay hémorragie nahazo azy nandritra 12 taona. Ny anankiray efa miteza dia marary efa ho faty ny zanako vavy. Tongava ariana sitrana azy. Mbola tsy tapitra akory izay dia efa misy mitondra trano vorona hafa indray. Ity misy maty hafa indray. Ity ohatran'izao. Ity ohatran'izao. Raha nanana telefôny Jesosy tamin'izany ngamba tena fenina impito mandifitra olona ny numéro fa tena ngamba hidiran-doza tsy mijanona mihitsy ny appel. Hoe avy mo aty, avy ohatrinona fireanao. Ngamba ozy izy sasany mihitsy hoe nandefasako helikoptera ro tena marina fa tonga avy. Ny fanitsakitro ny olona mitady an Jesosy. Fa fantatrao ny fahamarinana amin'ireo olona mitady an Jesosy ireo. Ny raty azy daholo ireo olona. Satria maninona tondroko ato dia fantatrao ny filany no nitadiavany an Jesosy. Ny filany ireo olona ireo, ny besoin matériel, ny zavatra matériazy androany. Tsy nitady izy an'ilay arena na fenina, tsy nitady an Jesosy amin'ny maha-Jesosy azy izy, fa nitady an Jesosy amin'ny zavatra azo ny atao sy ny zavatra izay azo ny omena. Any ka rehefa tsy namaly azy ireo araka ilay zavatra tediaviny io Jesosy io. Dia ozy tsika tamin'ilay tantara teo hoe andao vonono io fa mpamitaka. Andao vonono io fa tsy izy. Dia ozy tsika tamin'ny resaka teo mandraky tiany androany dia mbola mitady an'ilay Mesia izay mamaly azy araka ny filany ny olona. Be dia be ny olona raha lasina bafy tamin'ny andron Jesosy. Maninona moa no miteny aminao hoe ny ratehany izany zavatra izany ireo olona ireo. Ny Baiboly manambara azy tsy mitady zavatra hafa isika. Fa ny Baiboly manambara ny tantara fa lasa izy ireo olona ireo tamin'ny Jesosy maty teo ambony hazo fijaliana. Lasa izy ireo olona ireo tamin'ny Jesosy nosamborina. Lasa izy ireo olona ireo tamin'ny Jesosy nitsangana tamin'ny maty. Toa tsy mba nisy ehony ireo olona ireo.
Lasay zareo olona ireo tamin'ny vanim-potoana natongava ny pentekosta izay ho ankalazentsika afaka andro vitsivitsy 200 monja nye tahaka antsika zao. Amen. 200 monja nye ny olona izay nandray sy nanatrehany zany filatsahany fanamasiny zany. Fa lasaiza le nanitsaka ny kitrony, lasaiza le nanitsaka ny lambany, lasaiza le vehivavy nitsidrana andritra 20 taona, lasaiza izy folona jambo. Reny efa miandry manaraka andray hoe rehefa jamba miveriny indray. Nisy fotoana zay tamin'ny Moramanga tena nisy vanim-potoana zany tao anatin'ny fanompoana nampanandramana sy nampahitan'Andriamanitra zavatra tsy fahita be dia be. Dia rehefa mitory tamin'ny Moramanga tamin'izany fotoana zany dia misy séance na guérison. Vita ny fotoana dia vavaka ao amin'ny Mara dia misy olona milahatra eo maromaro. Nisy anankiray zay tsy nandresy lahatra mihitsy. Tsy mahita mason'ilay olona zany. Dia tsy mahita ny mason'ilay olona dia le izy tsy hoe jambatra ny ekibony reny izy fa tsy haiko izay nanjo azy zany tao anatin'ny fiainany tao fa lasa mety tsy mahita le maso dia lasa izy nanatona tao ivavahana. Dia nanontaniako izy zany mialohan'ny ivavahana. Ina manjoanao? Tsy mahita maso zao misy mitatana zao. Dia rehefa mahita masonao dia ina ny atao hoe fa maninona tsy nanontany ohatr'izay ako e fa tonga izy dia niresaka hoe mba tena te ahita mihitsy mila mitohy le asa fivelomany. Pasteur, raha sitrany ianao, raha sitranao meko efa traly ianao. Zay meko efa traly ianao. Raha vao sitrany eo tonga dia meko efa traly. Dia aheniko tany anatiko tany tena maina kely mihitsy ny tany anatiko. Tamin'izany moa voafetra ny fahatakarana. Tsy fantatry ny tena hoe tsy misy mahay mahita azy any raha tsy tao amin'ny raha izay naniraka azy. Dia lasa tena tao fotsiny le izy. Nahita mirakla be dia be tamin'izany fotoana izany fa zay aloha tena nanaingany tanako ary tena malemy malaina mihitsy anao an'ilay. Nao moa zany efa eto dia aloha entina mbavaka ihany aloha. Tsy hanaovana. Fa zay mihitsy nefa ilay olombelona. Manatona an' Jesosy ny olona ho amin'ny filany, ho amin'ny filany. Ary amin'ny ilany anankiray tsy dia homena tsiny loatra ihany satria le publicité ihany koa raha lasaina-bavy. Misitona ny olona hitady an' Jesosy amaly ny filany. Ny zavatra izay besoin izay tsy voavaly ao anatin'ny fiainana. Zavatra besoin izay tsy voavaly ao anatin'ny fiainana. Zavatra besoin-na tsy fananam-bola. Besoin-na tsy fananana asa. Ozy atao hoe besoin matériel, filana raha matériel dia lasa ny olona manatona an' Jesosy. Fa ny problema be ao anatin'izany tantara izany. Zay nanomboantsika an'ilay resaka teo. Une fois ianao manatona an' Jesosy amin'ny besoin matériel, tsy ahita azy ianao anatin'ny tontolo ara-panahy. Zay daholo le tantara teo, i Adama sy Eva tsy nahita intsony, saika hiverina hividy. Amin'ny teny frantsay irachete an'ilay izy hoe rehefa nataony fandiniana le hanina le hazo kay aloha mba hihinana anay ty. Fa tonga dia eo non. Vitanareo safidy ny amala ny filanareo, mivoaka amin'izay nareo. Tapitra ny tantara. Ny atsembohan'ny tavanao no hinananao hanina, ho faty ianao vovoka ianao dia hiverina vovoka ianao aniry tsirosi tsy tadidiko avy ny tany ho anao sy sisa rehetrarehetra. Ny zanak'Israely Esau sika na dia nividy zany na dia nanantena sy nieritreritra hibebaka tamin'ny ranomaso ary tsy afaka nahita intsony. Satria manino ny tsaramaso, ny hanina vetivety, ny hanina vetivety, ny hanina ndraimbava no mahaliana anao. Ka rehefa hanina ndraimbava no mahaliana anao dia tsy ho azonao le zavatra maharitra mandrakizay. Ny zanak'Israely ny hanina, ny probleman'olombelona zany resaka hanina foana. Eto avy mandinika hoe kaly foana zany le olana hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Mandalo Adama sy Eva dia zany, Esau dia zany, Israely dia mofo iny memeno mandrareo iny problema niny. Leo antony manamana foana tony. Miala tsy mora lava dia voalaza foana ianao izaka. Leo antony manamana foana tony izaka mihitsy. Maraina mana, atoandro mana, hariva mama. Le vadiny aloha mbola tsy leo hatramin'izao. Leo mihitsy. Zany koa misy manampitosika.
resaka hanina foana dia jerenao fa niratery zareo ny zanak'izy ny olona natongavan'i Jesosy teto ambonin'ny tany ingy ozy za tsy avy afa-tsy amin'ny ondry very ny Israely. Jesosy tsy tonga teto ambonin'ny tany ho atsika reo. Mety mampalahelo anao zany fa tsy maninona zany. Tsy maninona zany. Fa tonga vatana ny tiako lazainy. Tonga vatana ho atsika ireo Jesosy. Fa Jesosy tonga vatana ho andry zareo. Fa rehefa tonga vatana ilay zanak'Andriamanitra dia niraten'ilay izy. Tiako tsika amin'izao fotoan'izao raha tonga vatana indray ve zanak'Andriamanitra inona no mety ho ararotina ny sasany mety tena isafosafony takolany ngamba tena Andriamanitra tadidiko foana ilay izy. Zany ve no hoentsika salilay teny ambarany, salilay zavatra entiny. Dia mitoy ny tantara, misy karazana olona kosa ao anatin'ny tantara ao izay mitovy foana ny ato ankilany zany ilay mitady an'Andriamanitra noho ny amin'ny filany, ilay misy zavatra mila fenoana, ilay mikorotana ny fiainana, ilay misy tsy mety ny fiainana, ilay tahaka an'izao, ilay manakambara be. Io samy olombelona daholo, samy manana izay manahirana azy, fa ato ankilany izay olona izay mitady famonjena. Ny sasany ihany koa mety tsy ratsy mitady famonjena ny fireneny, fa mbola ato ankilany ihany izy amin'izany zavatra izany. Mitady famonjena izy amin'ny fireneny. Misy natao hoe zélota kay teny anglisy. Zélota, misy natao hoe zélota. Dia ireo zélota ireo mafana fo, ireo le miteny hoe andao ianao atao mpanjakan'i Israely. Iady zay ho anao, vonony zay ho anao, iady ho anao. Tsy amelanay fa tsy maintsy tafapetraka ny seza fiandriananao. Satria Israely tsy maintsy avotana amin'ireto jentilisa mpanompo sampy ireto. Fa hozy Jesosy tsy ho amin'izany ny aveko. Mbola tianareo. Misy karazana olona miara-nofo. Ary raha voara-nofo dia mirate an'ilay maha Jesosy an Jesosy. Fa ato ankilany, akila moa ny teneniko teo sanday. Amin'izay nareo ao tsara. Ato andaniny nisy an'izay olo zay, ato ankilany misy olo-kafa kosa izay nanatona an Jesosy. Fa gaga ianao ny zavatra natoniny an Jesosy. Samy manana problemany. Samy manana ny olana. Tsisy olombelona tsy manana olana zany. Satria tsika olombelona spesialista amin'ny olana. Tsisy tsy mahay mitady an'izany olana zany. Tsisy tsy mahay mitady an'izany olana zany. Fa ny anankiray tsy miva efa mitady ny vaovao sahady hoe zara vao mananiny io dia tonga dia zao no ataoko. Ny sasany voany amin'ny prison zara vao tafavoaka eo. Taoko mahita ilay olona napiditra teto iny, inona dia zany mitady olana manaraka indray izy. Ianao efa olana ny ainanao. Voavoaka ianao dia efa olana hafa ny tediavinao, tsy mba misy teny mihitsy hoe zara voavoaka petrapetraka ao ambany hazo dia hiala sasatra dia anjono aloha mandritry ny herinandro. Tsisy ninina eritreretiko ankoatran'izay. Fa tsy mety amin'ny olombelona zany fa mitady problema. Ireo olona rehetra ireo, na le nirate, na le nahita, dia samy manana problema daholo. Fa le karazana olona tato ankilany noho isika, dia tsy mitady, tsy nifantoka. Averiko le teny tsy nifantoka tamin'ny zavatra izay mahavesatra azy, ny amin'ny zavatra izay manahirana azy, ny amin'ny zavatra izay mandalo azy. Jakoba koa nge mba nony, izy nandro azy teo. Sahirana teo izy nikarakara mba nony izy. Reo olona izay andova ny tany Kanana, mba leo mana koa ngery zareo e. So dia verinao hoe nahazo sakafo tany ambadimbadika tany izy dia mehe zany fotsiny ndray. Makaleo mihitsy lisika. Samy leo, samy reraka ny fanahy mihinana an'io. Fatao am-pony ireo olona tato ankilany ireo, misy zavatra mibahana tao anatin'ny sainy. Ary misy zavatra matanjaka lavitra noho ny filany. Misy anarana olona tao anatin'ny testamenta vaovao tao, Zakaios ny anarany, mba manana problema tahaka ny olona rehetrarehetra ihany izy. Fa rehefa tonga Jesosy, fatany mihitsy fa tsy mpamaha olana no premier rôle n'ilay rangahy. Tsy zany ny asan'io voalohany indrindra. Tsy mpamaha olana io.
fa misy zavatra lalina kokoa vitan'io. Nanana finoana matanjaka be lay kapiteny Romanina izay nanatona an Jesosy hoe raha mety ianao dia mahasitrana ny ankizilahiko, fa finoana ranofo, finoana amin'ny maha-olombelona ihany izay mbola mifantoka sy miorina ao anatin'ny resaka filana. Fa tonga teo anatrehan'i Zakaiosy. Hoy izy Zakaiosy, za tsy mila zavatra hafa, mahita azy fotsiny dia ampy azy ahy. Dia lasa izy nianika azo. Ilay manomboka amin'izay mitady an'ilay arenana fenina azonao. Mitady. Lazao ilay namanao akaikinao, mitady. Aza asiana rory izy, mitady. Lasa Zakaiosy amin'izay nanomboka nitady amin'izay izy. Mianika izy, manomboka fantatry Zakaiosy fa ny problemany dia tsy problema ara-nofo, tsy problema materiel. Materiel ny hita problema, mety nanana olana izy amin'izany mahafoy azy zany. Ianao va manimba fiarahamonina be nge zany hoe ianao mba grand eo amin'ny tanany, ary ny olona foy matetika kely feo. Ianao patron, nefa ianao tena Sampera. Avety! Maty fosa mihitsiny. Problema eo amin'ny tanany zany. Mety mba tena azony Zakaiosy ny ataony eritreritry hoe tena mahay zavatra rehetra ty. Mba ampito 10 cm fotsiny aranga dia asaovy maniry pomme d'Adam mety zany, hainareo zany marina. Mariny. Miova ny fiainako raha zay fotsiny ny atao. Za tsy mila arena, za tsy ohatran'ireo tsy mila vola sy tsy mila zany, vola nanako. Za koa mino fa raha miampy 10 cm manenjika daholo ny vehivavy, fa tia foyako ty mihitsy ny tena problema ao anatin'ny te resaka. Ampy kely fotsiny. Fa tena mitady an Jesosy Zakaiosy. Fa ny fony, tsisy fanosehana zavatra ranofo tahak'izany. Tsisy faniriana, tsy misy etaeta zavatra hafa, fa tokana ny faniriana. Te ahita izay Jesosy aho. Zay fotsiny ihany ilaiko. Mahita azy fotsiny aho. Fa Jesosy nahita ny fony. Amen. Jesosy mahita ny fony. Androany ianao raha tonga eto ka misy etaeta ny Jesosy ao anatinao, tsy etaeta zavatra ranofo, tsy etaeta ny filanao sy amaly ny filanao. Hitan Jesosy ao fonao. Zay zavatra azoko ambara. Tsisy olona niresaka mikasika an'io Zakaiosy, azo antoka inge zany ny mpamorietra malaza ratsy teo tanàna. Tsy azo inona mihitsy hoe niresahan'ny mpianatra hoe ao misy Zakaiosy, ao misy lehilahy ohatran'izao, Zakaiosy ny anarany dia ohatran'izao dia mbatazatazahana izy rehefa miditra ao ianao fa ohatran'ny mba mahafinaritra kely izy io mantsy. Tsy zany. Fa tena ao anatin'ilay vahoaka maro mandalo Jesosy, hitan'ny Zakaiosy mianika azy, tonga dia fatany ny anarany, ry Zakaiosy. Medina faingany anao, fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao ao anio. Raha zany eo amin'ny toeran'ny Zakaiosy nanomboka nangovotra, Andriamanitro. Tsy izay liny dia tafiko hoe, mba mahita dia ampy fa tena ho ava-baraka zavatra mpaminany io, tantarainy eo amin'ny atsakasy andava ny zava-bitantsika rehetra. Mino avanidina ny hazo izy somary nangovotra ihany, hitoetra ao an-tranoko ao Jesosy. Fa niditra ilay zanak'Andriamanitra. Tsy nanontany izy ny zavatra nataony, tsy nanontany izy ny zavatra tsy mety nataony, tsy niteny akory izy ny zavatra izay tokony ataony Zakaiosy, tokony hanao an'izao ianao, tokony hanao an'izao ianao. Tsy tahaka ilay tovolahy efa niresantsika teto. Izay nitenenana hoe amin'ny 2 fananao dia memo malahelo dia nanaraikitra ny an-danitra ianao dia ndao anaraka. Fa niditra fotsiny tao an-tranon'i Zakaiosy Jesosy. Rehefa niditra tao izy dia nandeha niresaka. Mino fa resaka mahafinaritra, tsotsotra be fotsiny, tsotsotra be. Tsy tena misy zavatra be dia be. Fa nitsangana Zakaiosy. Ozy izy ny olona aloha niresaka ilay mpivavaka rehetrarehetra, ilay niraty. Azonao? Eo nge izy rehetra nge lavitra zany. Eo daholo izy rehetrarehetra fa tsisy mandeha lavitra zany. Rehefa miteny ianao, nompo an Jesosy, Jesosy mihitsy ny tena tompona ka. Ohatran'izao zany Jesosy zany, izy rehetrarehetra zany. Tahakan'izao izy, dia tahakan'izao. Izy koa efa nandalo tany an-dalambe anay. Mety nisy tantarany expérience mihitsy ny ary tamin'ny Zakaiosy tao. Zakaiosy tena mahafinaritra, mahafinaritra. Efa tany amintsika io, efa tany amintsika io, tena milay ilay rio ka milay. Fa nitsanga Zakaiosy teo izy Zakaiosy, indro tompoko ny atsasaka fananako omeko amin'ny malahelo. Matthieu 13, nahita ny fanjakan'ny lanitra.
dia nivarotra ny fananany rehetra dia mividy zany tany izany. Azonao mahatonga an'ilay Matthieu 13 hoe Jesosy ilay izy iny Zakaiosy iny nivarotra ny fananany rehetra. Ozy izy Zakaiosy tafahoana tamin'i Jesosy. Ity le nitedava ny fanahiko. Eno ny fanahy Zakaiosy mihitsy hoe tafatojo ty le ilaiko ty le ilaiko tsy zavatra hafa no ilaiko fa ity anankiray ity le mahavita n'ilay zavatra rehetrarehetra ny ilaiko. Ary nijerena ny vola tany aposy tonga dia juste tsara mahazo an'ilay zavatra ilaina. Tonga dia ny ao aposy ny ao an-tsainy ilay olona hividy na andehanako tongotra mody ary ty na ololoaviko ary ty na dia tsy sakafo ary aloha izay menakafo tsy hinana loka izahay ato ty maninona fa tsy maintsy vidiny ty loloaviny ty mody makany ampitatafika tsisy olana raikitra fa azoko izy aloha izay zava-dehibe. Androany te hizara aminao hoe mety manana olana antsika, mety manana problema. Ho za hoe tsika olombelona spesialista amin'ny raharaha anankiray io. Raha mpananganana tanana dia fanetretena lehibe ngamba tsy hanangananao ny ianao. Fa samy manana ny miafinafina ny an-dakozia ny rehetrarehetra any. Tsy izay mba faniriana sy etaeta. Fa androany za te hilaza aminao. Mandalo eo aminao Jesosy androany. Aza rahateny izy. Ozy lahera tiako be tamin'izaho mbola kely za hoe something good is going to happen to you. Zavatra tsara iseho aminao. Jesus of Nazareth is passing your way. Jesosy avy any Nazareta mandalo lalanao. Tena miletika mihitsy ny anatao foko any sady mihira zany something good is going to happen to you. Tena henoko ny asan'ny tompo any anatao foko miresaka amiko hoe tsinitsinina izao tontolo izao. Tsinitsinina io ilomaizanao fatratra io. Raha mihazakazaka mitoy miolomay ihany ianao ka any nitedavanao an Jesosy Kristy dia irate io mety fa any ao satria izy efa nilaza izay rehetra manatona dia tsisy olaviko fa ny zavatra hitantsika tao anatin'ny fitetezana ny sotra masina teo dia izao tsy laviny fa tsy hitanao kosa ilay zava-dehibe. Tsy hitanao io. Fa rehefa mifonao manomboka amin'izay manda hoe tsy eo tsony ny ilaiko. Tantara vitsy monja tao anatin'ny sotra masina tao olona anankitelo. Tantara vitsy ny anankiray ilay vehivavy izay tratra olona tanana ny jangajanga. Fa ny olona nitady nampandroso an Simona Boka izay nisotranin' Jesosy fariseo Simona Boka niditra tao an-tranony izy. Inona nataon'ilay vehivavy? Mitovy amin'ilay teo ihany nivarotra ny fananany rehetra. Inona ny fananany? Lay tavoahangy alabastara feno menaka manitra diloilo sy narda manitra be. Tonga dia nalain'ilay diloilo dia nifakiny teo ambony tongony dia nararany. Ary feno nianitra izany menaka izany ny trano ray manontolo. Satria manino tsy nitady antsony izy an'ilay zavatra hita maso. Raha vao mitady an'io ianao, raha vao mitady ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy ianao, raty ianao ilay hazonay. Tsy azo ampiarahina ireo diso ny filazan'ny olona fa sady tahina ny ara-nofo ny tahina ny ara-panahy zavatra hafa izany. Diso izany. Zay mahatonga an'izany verset iray fotsiny hitanao ao ary tsy zany mihitsy ny tao am-pon'ny mpanoratra hoe sady manenjika an'ity bitro voalavo ray ty ianao nitadavinao ihany koa ty anankiray ty. Tsisy an'izany. Tsisy mahay manompo-tompo roa fa ny ray ho tiaviny, ny ray ankalainy, ny anankiray ho topoiny, dia ny anankiray ho amavoiny. Zay ny fanambaran'i Jesosy. Androany raha mamangy anao ny foniny, raha mamangy fonao Andriamanitra androany. Dia hozy izy miresaka misafidiana ny fiainana. Ny tena marina efa nisafidy sady natao anatao fonao. Efa eninao sady. Raha hivavaka ho anao ary efa avy eo, dia efa eninao sady ny any anatao fonao milaza hoe zako mba te hahenao an'izany zavatra. Tena mafy ny fangery firinina nanjoan'ilay jiolahy teo ambonin'ny hazo fijaliana. Tena mafy ary le anankiray iny normal be fangatana hoe tena razanak'Andriamanitra rangahy ianao. Vonjeo ny tenanao dia mba ampidino zay rehefa avy eo. Zay tsy tia tena fa tsy hoe tonga dia za iny avoty fa ny ianao aloha fa ianao koa ary ve miaraka aminay eto moa dia fa comprendre tsika hoe hidina aloha seza isy vao mba afaka mikarakara anay fa mba midina rangahy dia mba ampidino ihany koa zay rehefa avy eo. Iny normal be.
satria manaintaina loatra ny fahoriana izy ireo. Azonao le sary le manaintaina, mety misy zavatra be dehibe ao anatin'ny fiainanao, misy zavatra be dehibe. Fa androany aksany zany, fa misy arenana fenina prezentenanao androany. Aseho aminao androany Jesosy Kristy avy any Nazareta ny anarany. Rehefa tafiditra ao anatin'ny fiainanao io, dia io natao hoe fanjakan'ny lanitra miditra ao anatinao. Dia miara-miaina aminao io. Dia enonao ny asany rehetra ny amponao. Na tsy hanovany ninona ao anatin'ny fiainanao ary izy, dia enonao hoe misy fiainana, misy fahavelomana, misy fifaliana, misy fitsaharana any anaty foko any. Tsika tsy ho tapitra ny besoin atsika. Besoin atsika androany raha valiana daholo izy rehetrarehetra, tsy ampiray volana akory, dia fa isy fanampiny be dehibe hafa indray. Dia afaka ray volana indray valiana izy rehetra, dia misy fanampiny hafa indray. Androany misy vahaolana izay hoentiny eto anatrehanao, vahaolana ara-panahy. Dia tsy iza afady Jesosy. Jesosy tsy voatery amanininy, tsy namanininy izy ho an'ny Zakaiosy, tsy namanininy izy ho an'ilay vehivavy izay namaky tavoara alabastara feno menaka manitra teo ambony tongony. Tsy namanininy izy ho an'ilay jiolahy, fa mbola maty any zareo. Ary ny problematika ary tao anatin'ilay izy, rehefa maty Jesosy, mbola nitapahana ny tongotra ry zalahy. Zany ny tantara tao. Tonga miaramila dia nijery, ary tiray ty efa maty dia tsy nitapahany tongotra Jesosy, satria izay ny fanambarana ao amin'ny boky faminaniana any amin'ny boky Salamo any, ny taolany tsisy ho tapahana. Dia tsy azo nitapahana ny taolany Jesosy, dia natao maty izy, melohany atongavany miaramila mpanapaka taolana. Fa ny anankiroa mbola nahita an'izay zavatra izay, mbola velona tsara, nitapahany miaramila ny tongotra ry zareo. Tsy navotan'i Jesosy izy ho afaka amin'ny fahoriana. Tsy mampatahotra anao zany fa za te hilaza aminao androany, misy arena miafina prezentena aminao androany. Misy arena miafina prezentena aminao androany. Fa mba azonao an'io arena miafina io, mila amidinao. Zay le amidinao. Akisaka daholo. Kisaka daholo zay manelingelina rehetra. Kisaka daholo zay manelingelina. Mila kisaka daholo zay mety ho problema rehetra. Zay mety ho zavatra manavesatra rehetra. Zay mety ho ady rehetrarehetra. Zay mety ho manahirana rehetra dia akisaka. Tsy te hieritreritra anareo androany. Tsy te hisaintsaina anareo androany. Mbola manao ohatran'izao fa tsy te ho amin'izany tsy zany ny andaniko ny vavakako androany. Fa ny vavako androany Jesosy eo, ianao no ilako. Ozy lahira anankiray izay, tsy ny fiadananao, tsy ny fitahinao. Tsy zany no andrandraika, fa ianao ray zanaka fanahy, ianao manontolo tompo, ianao no tiako ho ahy. Dia ho enonao ny asany ao am-ponao, fa enonao amin'izay le trésor caché, le zava miafina, le zava miafina. Ho atsika zanak'Andriamanitra ihany koa zany afatra zany, fa tsy hoe ho an'le olona ohatran'izany. Zany mihitsy amen, sady mitoditodika mijery le olona eritreretiny zany. Za mantsy mifanao tsika. Sy nataza maso kely izy, za mihitsy le problema anao zany. Vao tantaran'ny pastera le problema anao. Fa atsika zanak'Andriamanitra ihany koa misy fotoana isika efa midekala amin'izany zavatra zany. Dia efa mitady ho lasa tahaka an'ireo mpanaradia manitsakitro ny tompo fotsiny. Dia miresaka fotsiny hoe Jesosy dia fantatra, Jesosy dia ohatran'izao izy, dia tahaka an'izao izy, dia manomboka miraty zava-panahy. Fa manatao fotoam-bavaka manomboka tsy maheno asan'Andriamanitra ao am-panahy intsony. Fa présence, fa miaraka, lasa le resadresaka tsy dia tena makaiza loatra indray mantsy mamitaka ihany le resadresaka iny. Fa mila kadrena ihany izy io, fa tsy hoe miresaka tsika dia zavatra tsy dikany foana isaky mihetsika izao. Fa mavy fampizarana ara-panahy, amen. Zany no tokony handeha. Fa indray lasa le filin'ny velany tahaka izany. Lasa ny zava-maneno. Ary ny alalanao efa lasany amin'izany le izy rehefa tsy eo le mpitendry mahazatra anao. Maina kely raha vao tsy eo ihany. Mafinaritra mihitsy le tatoatatra nisy le ohatra mafinaritra. Ao be avo mandeha iny zavatra iny. Androany ohatra ny tsisy le izy ohatra ny tena tsy haiko. Tsy tena azo aina loatra, tsy tena azo fiany loatra. Efa manomboka miala ihany koa ianao zay. An'ilay arenana fenina. Dia ny afatra ny tompo androany, azara-tena le arenana fenina. Zay problemanao.
fa mifatoa amin'ilay arenana fenina dia miresahany fomba tsotra Jesosy ianao no ilaiko. Ianao no ilaiko. Za mbola manana olana, azonao resahana amin'ny olana. Za mbola manana an'izao, za mbola tahak'izao, za mbola tahak'izao fa ianao no ilaiko. Mahatsiaro fijoana vavolombelona anankiray zay tany Afrika tany, tamin'ny Afrika mbola tsy corrompu tamin'ny karazana rediredi-pivavahana, resaka tsotsoka sy diloilo sy tsy fantatro. Nisy fotoana tao anatina prison anankiray. Nisy olona pasteur anankiray nomeny tompo vision tany ianao manko amin'ny prison io fa be dia be ny olona mila vonjenao. Rehefa nitsofoka tao amin'ilay prison ilay pasteur dia tamin'ny voalohany aloha tena prison tena agressiva, tena misy mamoan'olona foana isaka mihetsika sy sisa rehetrarehetra dia efa nomena topo zany ny garda hoe hiraka manokana io fa mila ohatran'izao, mila arovana izy. Dia nanaovany zareo cellule dia nisy olona 3-4 tamin'ny voalohany dia nentombo ilay prison. Ny faran'ilay izy zany fijoana vavolombelona zany tsy tantara ny resako aminao fa témoignage vidéo filmé dia niresaka ny prisonnier rehefa mivoaka manatona ny directeur de prison zareo dia manatonao izy dia miresaka teo izy tena mimpanetrenteny. Azafady monsieur le directeur, tsy mamety fiara-mijanona izay. Nefa hoe mahazo mivoaka ny olona rehetra tena efa hoe izay zany hivoaka izay ho izy mbola te hijanona. Tena les cellules anay atao anatin'ity prison ity tsy les cellules prison zany fa cellule de prière ilay tsy azonao. Les cellules fiarahana ato tena ino mamelona fanahinay. Azonao nahazo an'ilay arenana fenina izy, nahazo izy dia tsy mavesatra intsony ny ambiny. Andriamanitra tsy voatery hanaisotra ny zavatra mahavesatra anao fa izy afaka mamea anao an'ilay arenana fenina. Jesosy ny anarany. Vavaka isika androany. Ataontsika hitsangana dia hivavaka dia sy tsika raha malefaka ao anatin'ny zava-maneno. Raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambanin'ny fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soto.